Totosany voalohany volana febroary 2024 lasa teo teto Antananarivo ny atrikasa fandravonana ireo fehi-kevitra nandraisan'i Madagasikara anjara nandritra ny COP andihan'ny fahavalo mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro natao tany Dubai ny 30 novambra hatramin'ny 13 desambra 2024 lasa teo. Niarahana tamin'ireo firenena miisa 370 mambra ao anatin'ny firenena mikambana. Tanjona voalohany nandritra ity atrikasa ity ny fizarana ireo vokatra azo nandritra ny COP andihan'ny fahavalo ny andraikitra miandry sy ny vina apetraka Madagasikara amin'ny ady atao manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Tompomarika tamin'izao atrikasa izao ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy Fampandrosoana Lovainjafy ny Friedrich Ebert Stiftung Allemagne notron'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ireo mpisehatra maro amin'ny fiarovana ny tontolo iainana na ny avy eto an-toerana na ny iraisam-pirenena. Anisany nanamarika ny fandraisana anjaran'i Madagasikara nandritra ity fiaonam-be COP andihan'ny fahavalo ity ny fisian'ny pavion Madagasikara na toerana manokana nampisongadinana ny ezaka efa vitantsika sy ny olana mbola atrehana amin'ity ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ity. Ny tombontsoa voalohany ngamanya dia io création'ny Lossen Damage Fund io fond io dia ho an'ny firenena marefo ho an'ny fiovavan'ny toetrandro dikan'izany hoe mbola tsy manana tsy ampy ny capacité de résilience ohatra hoe rehefa misy loza ara-boajanahary ohatra ny tsodradrano ny ranobe ny haitany dia io fond io mi compenser an'izay voka-dratsy amin'ny loza ireo. Iny Madagasikara dia tena misapositionné mafy mba ho azo andray financement avy amin'io fond io. Tombontsoa koa hitanareo rehefa mandeha amin'ny COP ireo tsy hoe mangataka volany dia tonga dia mahazo na négocier fa misy atao hoe continuité zany io isaky ny COP misy resaka tohizana foana dia rehefa mandeha dia mitohy ny négociation manamafy ny position ny Madagasikara dia avy eo mbola mitohy koa rehefa vita ny COP ohatra hoe amin'izao mbola misy amin'ity herinandro ity mbola misy ny conférence ohatra hoe ny Ouzbekistan andray anjara Madagasikara hitohy dia jerena hoe inona ny engagement inona ny azo raisina tombontsoa azo raisin'ny Madagasikara. Dikan'izany hoe tsy voatery hoe rehefa miresaka hoe inona ny vokatra amin'ny COP sy miteny hoe ohatra hoe 100 millions de dollars na 1 milliard de dollars fa travail de fond io zavatra io fa ny tena tombontsoa lehibe amin'ity dia le création ny Lossen Damage Fund izay tombontsoa lehibe ho an'ny firenena marefo rehetra indrindrandrindra ny firenena afrikanina momba ny fiovavan'ny toetrandro. Ny fepatra ho azo ho an'ireo financement ireo ny engagement de Madagascar ohatra hoe ny napetraka avy ny contribution nationale déterminée iny daholo ny engagement de Madagascar momba ny lutte contre la déforestation. Tsy mora zany tsy hoe tonga any fotsiny dia mangataka financement fa tsy maintsy miseho koa ny gouvernement malagasy hoe tena vonona sy andray andraikitra ao amin'ny fiadin'ny fiovavan'ny toetrandro. Tsara ny manamarika fa nanjay anjara betsaka sy mavitrika tamin'ity COP andihan'ny fahavalo ity ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny mahampitarika azy tamin'ny andron'ny fiahina ara-sakafo sy ny fambolena voarindra tao amin'ny pavion Madagasikara ny 10 desambra 2024.